Faly miaravatsika tsirairay avy indray manaraka zao fandarana miomana loana amin'Andriamanitra ao zao. Akaiky dia hiverina ny mpamonjy, akaiky dia hiverina Jesosy malala. Hoe rehefa miteny izy dia tazomo izay teneny. Zavatra anankiray tsy hain'i Jesosy dia mandaika. Zay ihany tsy hainy. Halleluia. Dia rehefa miteny izy hoe hiverina dia hiverina izy. Movonina be izy. Miovonina be ianao. Tao izay resika kely hoe manahoana moa zany zavatra trana zany rehefa ho avy Jesosy. Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Tena zao fantara zao anisany hoe anankiray nampiasain'ny Tompo hampiomanana antsika fiangonana mba tsy ho variantsika, mba tsy ho variantsika, mba tsy ho variantsika amin'ny asa fanompoana, mba tsy ho variantsika amin'ny asa fitadiavana, mba tsy ho variantsika amin'ny asa mandrana, mba tsy ho variantsika amin'ny zavatra totaly. Fa hiandrandra ny lanitra fa efa ho avy Jesosy. Ary anairana antsika zany satria betsaka ny mbola tsy malala, betsaka ny mbola tsy mahafantatra hoe ho avy ny Jesosy zany. Dia zay ny antony zao teny zao ary ianao raha mbola tsy malala aoka ny mba hikasika anao zao. Azo eritreretina hoe zavatra fiction zao, fiction na hoe dessin animé na resaka film fa zavatra tena marina zavatra izy. Alleluia. Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay mody mandry, mba tsy hahala hikelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa mody mandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa mody mandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arika anjely ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka zany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny zany. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ny rahalahy dia tsy misy tokony soratako aminareo, satria ianareo mahalala maromaro fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjoa azo tampoka ny fandikanana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Amen. Faminaniana izy ty, faminaniana izay tenenin'ny Paoly ho an'ny fiangonana natao Tesalonika. Inona moa zavatra antrany? Nisy nanakirotana ny mpino tao a Tesalonika tamin'izany fotoana, ny teny hoe efa lasa ny fitsanganana maty fa tsisy an'izany intsony. Nisy ihany koa fanakorontanana hoe nampalahelo hoe nanahoana zany ireny olona mody mandry ireny, dia ahoana ny tokony, inona zavatra mitranga? Fa zao zavatra marina, ny miaraka amin'ny Jesosy tsy atao tany ihany. Misy teny Andriamanitra any Korintiana any hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Jesosy Kristy dia mahampitra indrindra ny olona rehetra. Misy mantsy dia ny eto tany ihany, ny eto tany ihany, ny eto tany ihany. Raha tsy azo izay ilaina dia midongy amin'ny Jesosy. Raha tsy azo izay tedavina dia mitezitra amin'ny Jesosy, tsy faly amin'ny Jesosy, dia miodina amin'ny Jesosy. Raha tonga ny ady, tonga ny fitsapana, tonga ny vesatra, dia miala amin'ny Jesosy, dia miodina amin'ny Jesosy. Fa Jesosy eny tsy atao tany ihany fa ny amin'ny ho avy ihany koa. Ary zay izy hoe ny fiainana mandrakizay ny tohan'i Jesosy ho antsika. Ary zao zavatra hita eto hoe ny tantara Paoly hoe zao zavatra izy tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay mody mandry. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, fa mila manana ny fahalalana araka ny tenin'Andriamanitra tsika. Ny zavatra misy dia zao, misy olona nanompo an'i Jesosy, misy olona nanaiky an'i Jesosy, nanompo tena ho an'i Jesosy. Ary rehefa tonga ny fotoana nakany toko azy dia maty izy ary any am-pasana izy. Ary misy ireo izay mbola manompo an'i Jesosy amin'izao fotoana izao dia eto any izy. Dia zao no nambaran'ny Paoly hoe reny olona mody mandry reny dia mbola hitsangana maty reny. Satria nahoana no hitsangana maty izy? Satria Jesosy Kristy efa nandresany fahafatesana. Raha mamakytsika any amin'ny Matio toko 7:20 na 9 any, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy
dia hoy voasoratra hoe maro tamin'ireo olona masina izay odimanjo no nitsangana ary rehefa nitsangana lelozy izy dia miditra tao an-tanànany Jerosalema nampisy miporofo fa vitan' Jesosy ny famonjena resin' Jesosy ny fahafatesana izay fahavalo farany horesena. Misy matahotra ny fahafatesana, misy matahotra ny fahafatesana ary tena nandevoziny izany fahafatesana izany atesy fa Jesosy nandresy ny fahafatesana. Apokalypsy toko voalohany ozy izy hoe izao no alpha sy omega, izao no fiandohana sy fiafarana, izao no efa maty fa velona indray ary zany tana ny fanalahidiny ny fahafatesana sy ny fiainatsika any amin'ny Jesosy ny lakile, any amin'ny Jesosy ary nangovotra ny fiainatsika, nangovotra ny fiainatsika, nangovotra ny devolo ny fahafatesana izay nampahaolo rehefa midina tany amin'ny fanjakana, rehefa midina tany ambany Jesosy, rehefa midina Jesosy nanafaka ireo olona tao amin'ny fiainatsika zay ireo olona zay nino ary nisorony Jesosy tao reo niorooro ny tany, nangovotra ny devoly izay nampahaolo ny olona tamin'ny fahafatesana dia nisorony Jesosy tao reo ary napetrany any am-paradisa. Jesosy no mitana ny fanalahidy ny fahafatesana sy ny fiainatsika any amin'ny Jesosy. Ary raha mbola misy matahotra ny fahafatesantsika, raha mbola misy anjantsika makanesa ao amin'ny Jesosy fa Jesosy any nandresy ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia lalana iray hidira raha fiainana tsaratsara kokoa. Hoy Paoly hoe ny fahafatesana no azoko tombony. Ary hoy koa mpanao salamo Davida any amin'ny salamo 120 hoe na dia mamaky ny loha saharaky ny fahafatesana ary tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Rehefa ao aminao ilay nandresy ny fahafatesana, hoy izy hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na maty azy dia ho velona indray izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Inona ny tokony atao? Minoan' Jesosy ianao. Izay ny voasoratra ato amin'ny 4:10 fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana tamin'ny maty nitsangana indray dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Ny resantsika eto dia izay ao amin'ny Jesosy ihany izay nino an' Jesosy, izay tsy tao anatin'ny fahotana, izay niala tamin'izao tontolo izao, izay niavana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, izay voadio ny rano Jesosy no amasin'i Jesosy, izay no resantsika eto. Reo ihany no hitsangana rehefa ho avy ilay fotoana. Reo ihany no hitsangana. Zany hoe tsy ao amin'ny fiangonana zao, natao amin'ny sampana zao, natao amin'ny fikambanana zao, natao amin'ny asa zao, fa ao amin'ny Jesosy, izay nitoetra tao amin'ny Jesosy. Zao zavatra hitsanga zany akaiky. Ho avy ny anjely dia hitsoka ny trompetra. Hoy ny voasoratra ataony 1:20 hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra. Zany hoe isy anjely hitsoka ny trompetra ary rehefa mitsoka ny trompetra izy dia hidina eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka, ary rehefa hidina eny amin'ny raon'ny lanitra Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka andreny fahatongava Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra izay mpino izay nitoetra tao amin'ny fahamasinana ary maty any amin'ny fahasana dia hisokatra ny fahasana dia hiovy indray ny mpimaso reny. Dia rehefa miovy indray ny mpimaso reny mitsangana maty reny miovy indray ny mpimaso dia miara-miakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Amin'izay fotoana izay rehefa vita izay dingana voalohany izay dia izaho sy anao izay mbola mitoetra ozy izy tsy pihana tsara eo amin'ny 7:10 ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsena ny tompo. Ny teny lehibe mitoetra ao zany dia hoe isika izay velona ka mbola mitoetra, mila mitoetra ao amin'ny Jesosy tsika, mila mipetraka ao amin'ny Jesosy tsika, tsy miaroaro amin'ny fahotana, tsy miaroaro amin'izao tontolo izao, tsy tia izao tontolo izao, tsy minima moto fa mitahiry ilay akanjo madio mandrakariva, mitahiry ilay fahamasinana sy ilay fahadiovampo. Izay ilay hoe mitoetra ao amin'ny tompo. Tsy anara-piangonana, tsy anara-fikambanana, tsy resaka asa atao fa resaka fihavanana amin'ny Jesosy, resaka fony havana tamin'i Jesosy ary Jesosy mbola manjaka ao hatramin'ny farany. Misy miteny matsy hoe ny famonjena zany tsy very fa rehefa voavonjy ilay mandeha izy dia voavonjy foana. Fa izao nefa hitako ato amin'ny Baiboly tany mafy izay anananao mba tsy hisy akasarom-boninahitra ao. Izao no hitako ato amin'ny Baiboly, ao koa matoky hatramin'ny fahafatesana, ao koa matoky hatramin'ny fahafatesana ianao nomeko anao sarom-boninahitra ny fiainana.
zao no hitako atao amin'ny baiboly izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tenimpolo ka tsy alo intsony izy. Zao no hitako amin'ny baiboly izay maharesy dia omeko anjara amin'ny hazonaina. Zao no hitako amin'ny baiboly izay maharesy dia tsy hofafako amin'ny boky ny anarany. Zany no hitako ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Izao no hitako ato amin'ny baiboly. Hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy Jesosy hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izany hoe rehefa nanaika an' Jesosy tsika dia mila maharitra hatramin'ny farany. Tsy hoe androany any dia vita, fa mandra-piava Jesosy dia mila mitoetra amin'ny finoana, mila mitoetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, mila mitoetra amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, mila mitoetra amin'ny fahadiovampo, mila mitoetra amin'ny fahamasinana, mila mitoetra miataka amin'ny fomba zao tontolo zao sy ny fiaina zao tontolo zao. Fa mampatahotra ary mamitaka zany hoe rehefa vovonjy ianao dia voavonjy foana, ninona ataonao, ninona ditra ataonao, ninona dalàna ataonao dia voavonjy foana ianao. Any amin'ny Hebreo any dia misy miteny hoe raha misy efa nazavaina indray matetika ary efa nanatrana ny amin'ny hoe fiainana kanefa niverina indray nivadika indray dia tsy azo avaozana intsony izy. Fa nanombo an' Jesosy fandroany teo amin'ny hazo fijaliana. Misy indray misy koa milaza amin'ny Hebreo hoe raha misy efa nandray ny famonjena nanaiky ny famonjena kanefa minimanota indray dia nanitsakitsaka androany Jesosy ary tsy misy fanavotana intsony. Zany hoe mila miambina, mila mitandrina tsika fa tsy hoe misy vavaka araina atao fa noratena dia voavonjy foana ninina amin'izay adalako sy faratsiana atao. Tsy hoe misy dingana anankiray ataoko nahazoko diplôma amina ara-pivavahana ka hoe lasa mpiray latabatra amin'ny toko dia voavonjy foana ninina atao. Fa raha tsy miavana amin'ny Jesosy aho, raha tsy manam-pahamasinana aho, raha tsy manana tahotra an'Andriamanitra aho, raha tsy monina atao anatiko Jesosy dia tsy ho voavonjy aho. Sambatra no madio akoho fa izy no hitan'Andriamanitra. Dia mila mitana antsika hoe mitoetra ao amin'ny Jesosy ve zany. Misy nge mitoetra ao amin'ny Jesosy fa aveo miembotra e. Misy nge virjiny folo e. Samy virjiny, samy mpiangonana, samy an'Andriamanitra e. Fa aveo ny dimy natory ary tsy nisy solika intsony dia taraiky teo fa dimy ihany no miakatra. Misy nge ny tany izay namafazana efatra fa ny ray ihany navokatra e. Misy ny fiangonana fito amin'ny apokalipsy fa ny anankiroa ihany no masina ary nakasiran'Andriamanitra e. Ary zay tena mila zaraina amintsika hoe zava-dehibe misy hoe rehefa afaka zany dia isika izay verona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny lanitra. Mbola mitoetra amin'ny finoana ve aho? Mbola mitoetra amin'ny fahadiovampo ve aho? Tsisy lompo, tsisy fitiavana, tsisy fitiavan'olona, tsisy famelan-kely. Mbola mitoetra amin'ny fahamarinana ve zany? Tsisy kolikoly, tsisy lay, tsisy alatra, tsisy fitaka, tsisy robaka. Mbola mitoetra amin'ny Jesosy ve zany? Tsisy fanompotsara, tsisy fanaovanao ratsy, tsisy zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Fa zay mitoetra amin'ny Jesosy no akarina, tsy anaram-piangonana io, tsy anaran-toko-pivavahana io, tsy anarana olona io, fa zay mitoetra ao amin'ny Jesosy. Le fiangonana miafina zany, le olona manana an Jesosy zany, dia iny no akarina rehefa tonga any amin'ny lanitra Jesosy. Zany misy fotoana zany misy fanjavonana faobe eto amin'ity tany ity. Ohatra hoe tsika mitory zao mipetraka eto amin'ny tory eto tampotampo tsy hita fotsiny aho satria nahoana nakarina satria efa tonga tropetra ny anjely dia niakatra tonga Jesosy dia nitsena Jesosy any amin'ny lanitra zay manaka caméra anako ery eo izy maka caméra tsy hita tampoka eo izy taraiky eo baiboly, taraiky eo micro, taraiky eo caméra. Sahala amin'izany ny olona mitondra fiara ao amin'ny Jesosy rehefa ao amin'ny Jesosy izy miakatra ho azy tampoka eo izy ny fiara mandeha foana. Ny olona any amin'ny hôpitaly raha dokotera mpandidy izy mandidy eo izy ary rehefa izy mino an Jesosy eo ampandidiana eo izy manjavona tampoka hoe lasa izy le olona teto. Ny olona manamoro fiaramanidina raha manana an Jesosy izy, raha mitoetra ao amin'ny Jesosy izy tampotampoka eo tsy hita ho azy izy tsisy manamoro fiaramanidina. Ny olona zay any am-pianarana mianatra tsara eo tampotampoka eo tsy hitanao na reny satria nentin' Jesosy izy niakatra ho any amin'ny lanitra. Ny olona zay mandeha eny an-tanana rehefa mino an Jesosy ka mbola mitoetra ao amin'ny Jesosy hovany iray mpimaso izy lasa miara-miakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny lanitra. Dia gaga zay tsy mino an Jesosy, gaga zay tsy mitoetra hoe lasa izy ranona teo, atsoko izy any amin'ny birao tsy hita, dia tafiko izy any an-tokotany to tsy hita, dia tafiko izy any an-dakozia to tsy hita, dia tafiko izy any alatrano to tsy hita.
satria nahoa efa nentin' Jesosy niakatra izy fiangonana malala Jesosy Kristy na ady atrehanao na inona fitsapana atrehanao rehefa fidy an' Jesosy ianao aza mivadika intsony rehefa fidy an' Jesosy ianao aza miodina intsony na inona ady sy fitsapana ampo anao fahasoavako i Jesosy io fahasoavana io nentintsika miaina io fahasoavana io nentintsika miatrika zay rehetrarehetra setra sy olana sy vesatra rehetrarehetra ampo anao ny fahasoavako i Paoly ane nangataka tamin'i Jesosy hoe mba esory amiko ty zavatra tsiro ty fa hoy Jesosy hoe tsy esoriko aminao io fa aveloko aminao fa za hiaraka aminao ampo anao ny fahasoavako miteny ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia any raha maky ny afo ianao tsy homay raha mitany ony ianao tsy hanafitra anao zany zany hoe tsy hoesorina aminao ny afo tsy hoesorina aminao ny ony fa alao andeha ny afo alao andeha ny ony fa aseho an' Jesosy ny heriny aseho an' Jesosy ny voninahiny kely sisa dia vavy Jesosy fa maheresy ianao izy teo Daniel mba hanehoana ny voninahitry'Andriamanitra mba hanehoana ny voninahitry Jesosy dia nalefa tao andavaky ny liona izy tsy nesorina tamin'ny liona tsy nesorina tamin'ny lavaka misy liona fa navely izy nandeha tao avalao izy andeha fa aseho an' Jesosy ny heriny ny liona mikombava rehefa eo anatrehan' Jesosy ninonino dia volo mitady amitaka amotika andrava amotika anao ninonino akombon' Jesosy ny vavany rehefa mino azy ianao rehefa matoky azy ianao ny afo na vela andoro sadraka sy mesaka sy avediny koa tsy hoe esory any afo i Jesosy fa ratsana zay dia iverina fa avelao eo foana ny afo fa eo ampandehanany any afo aseho an' Jesosy ny heriny rehefa nilatsaka tao anaty afo sadraka sy mesaka sy avediny koa tsy nandoro azy ny afo satria ilay afo mandoro tao anaty tao dia Jesosy Kristy no nisitona zay afo rehetrarehetra tao ary tsy may izy telo miraharaha tsy may ny akanjony tsy may ny volony tsy may boafo izy tao ry fiangonana malala an' Jesosy Kristy mitoera an' Jesosy ianao ninonina ady na inona fitsapana ninonina fanenjehana ninonina fankahalana na inona fitenenana ratsy ataon'ny olona anao rehefa mandeha amin'ny famarinana ianao rehefa tsy maintsy komakoma amin'ny ratsy ianao rehefa mandeha tia an' Jesosy ianao dia ozy Jesosy hoe tsy maintsy hankahalana ianao tsy maintsy enjehana ianao amin'ny fahoriana lehibe midirana fanjakany lanitra azy te hovelona ranteo toe-panaraka n'Andriamanitra dia tsy maintsy ho enjehana fa maherezy ianao fa tsy very ny valim-potianao fa vetivety dia hoavy eny amin'ny raolanitra Jesosy dia hiarakaranytsika ozy izy ary rehefa akarantsika dia hiarakary amin'ny tompo hitsena ny tompo eny amin'ny abakabaka fifaliana lehibe zany ny avana malala tapitra ny ady eto tapitra ny rotoroto isan'andro eto tapitra ny kolokolo sy herisetra sy ny fitaka natao taminao teto tapitra ny aretina tapitra ny alahelo tapitra ny ranomaso fa hiditra any amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'ny Jesosy hiditra amin'ny fiainana vaovao miaraka amin'ny Jesosy ary zao voasoratra amin'ny andininy toko fahadimy avy eo hoe tsy fantatra ny andro na ny fotoana fa ho avy takampangalatra amin'ny alina dia mialoena ary havana malala mety zao Jesosy no mety rapitso mety rafakapitso mety mbola isy fotoana elaela fa ny ray andro mitoko tahaka ny arivo fotoana ary arivo fotoana tahaka ny ray andro atao vonona mandrakarivo ianao ho vonona mandrakarivo ianao ho vonona mandrakarivo ianao ony amin'ny toriteny hoe aoka isan'andro anao fotsy foana ny akanjonao ary tsy ala menaka eo amin'ny lohanao porofo ny fahamasinana zany porofo fahadiovampo zany porofo ny tahotra an'Andriamanitra zany fa ho avy Jesosy dia tia hampahery ianao avy tia hampahery ianao raha mbola tsy mino an'izany ianao mazao anao vao mandeha zany tsy mbola tary ianao fa mibebaha milebaha mitira ao amin'i Jesosy ny azo fijaliana anafaka anao amin'ny fahotana anafaka anao amin'ny nofo anafaka anao amin'izao tontolo zao raha Jesosy anadio anao na inona nataonao na inona heloka vitanao na inona herisetra nataonao na von'olona na fizangazangana na halatra na inona rehefa manatona an' Jesosy ianao tolo-botsika ny famelana tolo-botsika ny famelan-kelo sasany madio amin'ny rano ianao manana casier judiciaire vierge ianao vaovao ianao anatin'i Jesosy vaovao sy madio ianao miaraka amin'i Jesosy ary zay tonga anao hiara-hiakatra eny amin'ny raolanitra ho fiangonana masina tsy misy petipetana tsy misy fiketronana fiangonana be voninahitra hiara-hiakatra amin'i Jesosy zany nao ka velom-panantenana anao fa tsisy antony zay adinao tsisy antony zay fitsapanao manoloana ny mandrak'izay zay homanin'i Jesosy ho anao fa tsara Jesosy tsaroa fa miteny Jesosy hoe ho avy takampangalatra amin'ny alina miteny izy any amin'ny fitoko volana hoe isy roa ao paliana ndray ho alaina ndray ho avelo isy roa mpitotombary ndray ho alaina ndray ho avelo isy roa any an-tsana ndray ho alaina ndray ho avelo aza ho isan'le mba ho avela re ianao fa oka ianao anisan'le manaiky an' Jesosy anisan'le ho akariny eny amin'ny raolanitra ianao mino an' Jesosy mino an' Jesosy ny raha ny ampianasa anao manadio anao ny azo fijalian'i Jesosy manafaka anao manadio anao satria teo ny nanafahana anao zay fahalemenao afaka Jesosy teo ny azo fijaliana nondona teo nofonao mpanota atonga anao hiaraka andova fiainana mandrakizay fa fifaliana lehibe zany ray avana ary mbola ho avy olo zay rentsika manaraka fa hiditra ny Jerosalema vaovao ianao ny gorodona ny volamena
ny tamboho 12 sosina vato soa avokoa. Ny tanàna tena volamena mangano any, Jesosy no any, ny zaridaina tsara tare, ny rano mangano any, verona tsara tare, ny lanitra vaovao, tany vaovao, Jerosalema vaovao. Zany eny miany atsika, eo atakarotsika zany ve? Ho atakarotsika fahotana zavatra tontolo zao, fidiana Jesosy, fa Jesosy zany, Jesosy fidiana. Ho azy ary voninahitra. Amen.